Somatsara iny fifidianana filopirenena fiodinana faharoeny. Isorana manokana ihany koa ireo malagasy rehetra am-potoana. Ka nanatotosa ny adidiny tamin'ny fomba mendrika sy montina ary mangarahara. Betsaka ny azo ambara mahakasika iny fifidianana iny. Raha atao bango tokana dia izao. Voaososy ny safidy-bahoaka no ny herin'ny vola. Nanjaka ny osoka sy ny herisetra. Ary mazava ho azy fa nisy fiantraikany tamin'ny voka-pifidianana izany rehetra zany. Tiako manambara horetany horendanitra fa tsy azo antoka ny voka-pifidianana. Élection non crédible avoaka ny CENI amin'izao fotoana izao. Ary tsy voahaja ny mangarahara. Élection non transparente noho izao antony manaraka izao. Betsaka ny olo-pirenena manerana nosy voasoratra anatin'ny lisy-pifidianana nefa tsy nahazo na tsy nomena lehibe ny fokotany kara-pifidianana no marina kokoa. Anka tsy afaka nifidy ireny olona ireny. Manana profo fa ireny kara-pifidianana tsy nozaraina tamin'ny tompony ireny dia nisy nampiasa ary notambazana vola sy nanamboarana kara-panolo-pirenena osoka ny olona izay nifidy tamin'izy ireny. Azo amarinina tsara zany atakinay ny anaovana an'izany satria betsaka ireo sy ny osoka ao anatin'ny lisy-pifidianana. Tsy azo nitanterahana ohatra ny fifidianana tany amin'ny commune ambanivohitra Komadia district Mampikony io. Nefa akory ny agaganay fa raha nitarehimarika avy any amin'ny CENI dia voalaza fa nitarika tamin'ny isa mavesatra dia mavesatra 900 ny kandida mpifanandrana ny tenany dia nilarana fa 13 tao amin'ny commune io. Tsy navela niditra tao amin'ny bureau fantatsaham-bato raha tsy efa tamin'ny mitatao vonana ny akamaroan'ny delegenay manerana ny nosy ahafahandreo mpomba ny mpifanandrana aminay manao ny asa ratsiny. Noteren'ny ministry ny atitany ny solon-tenam-panjakana rehetra hampandany ny kandida larana fa 13 so ihany fa nisy tamin'izy ireo no sady tsy nanaiky lembenana no sany joro ho vavolombelona manameloko any baiko tsara dalàna nataon'ny lehibeny. Anananam-pifofy ihany koa fa nisy novana ny PV avy tany amin'ny bureau fantatsaham-bato sasatsasany rehefa tonga tao amin'ny SRMV. PDB ny fitakina nalefanay tany amin'ny CENI anefa iray ihany no valiany. Mangataka ny fanisana ny bulletin efa niasa sy ny bulletin tsy niasa mba anamarinana ny samarina saingy mbola tsy novaliany ny CENI zany. Mango fotsiny ny fampirorona sy ny atsojaina atao tamin'ireo solotenanay tany amin'ny bureau fantatsaham-bato maromaro. Taloha mandritra ary taorina ny fifidianana. Nisy aza fampiasana herisetra tamin'ireny solotenanay ireny ka dia namoizana in'olona mihitsy tany Kazoabo raha naratra mafy ny tany Faradofay. Ny ireo antony ireo dia voalohany marina fa nilaza ny tenako tamin'ny fasafasy tany amin'ny TVM sy RNM fa hanaja valim-pifidianana raha toka voahaja ny ara-dalàna indrisy nefany. Fa tsy izay no miseho ankehitriny ka everiko fa firaisana tsy kombakomba amin'ny ratsy ny anginana satria masina loatra ny firenena sy ny voaka malagasy. Noho izany miangavy ny CENI ny ACC ny tenako hanarina ny lesika rehetra dia ny mbola tsy tara ary hiaino sy handray ny fitarainana avaty aminay. Io ihany no fomba tokana ahafahana miaro ny safidin'ireo izay nifidy ny tenako. Faharoa, miantso ireo olona izay mahatsiaro tena fa voaososy ny safidiny hijoro vavolombelona na amin'ny haino aman-jery na amin'ny fomba hafa izay ahafahana manatanteraka an'izany adidy masina izany. Misaotra ny voaka malagasy rehetra ny tenako.
indrindra ireo mpombahy tamin'ny fahatoniana nasehon'izy ireo ary farany dia miantso ny malagasy rehetra zay matsiaro fa tena voaososy ary noverizin-jo hitsangana hosahy hiaro ny safidiny masina loatra nytandrakatsika ary dia eto ampamaranana mirary fety ny krismasy sambatra ho atsika rehetra sy ho any malagasy rehetra maneran'izao tontolo zao ary dia omba atsika manakarivo Andriamanitra aza matavatra mino fotsiny ihany